Ho an'ny mpiasa birao dia sy ny mpiasa rehetra dia andro tsy iasana fandraisan-karama ho ny androany. Ho an'ny mpivarotra kosa nefa dia andro tena iasana ary ny heverin'izy ireo tokony tena ampandeha ny tsena ity andro alatsinainy Pasika ity saingy tsy dia toy izay izy loatra nefa ny zava-nitranga raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra. Fotoana hitadiavam-bola ny androany alatsinainy Pasika ho an'ny mpivarotra. Raha ny teto amin'ny tsena Analakely dia ny fanaretsaka ny olona teto mividy ireo kojakoja ilaina amin'ny fety io maraina io. Nambaran'ireo mpivarotra kosa nefa fa ratsy ny tsena tamin'ity fetin'ny Pasika ity. Ny mpivarotra amin'ny sehatra samihafa dia nilaza izay avokoa. Fa ahoana hoe nisafidy hoe mivarotra izay ho an'ity androany ity? Izay dia mivarotra tsisy tsena mandritran'ray vola izay tsisy tsena dia tsy manana programa mihitsy izany hoe nany hoe mitolakandro hoe handeha. Mihitsy nefa ratsy be ny tsena. Izany raha ny ohatra tamin'ny hery foana izao dia latsaka firy tamin'ny tena ny afahatelo ny raha tsy misy tamin'ny fotoana tena ratsy izany izao mbola mitaky le crise. Ateny hoe ndraikanao politika ireo fa mafy mahazatoka mijinika. Ny akoho izao mba nisy pakapakany zava-be tsy misy mihitsy. Tsisy vidy tsoloza gisy. Fa tsy ray kely le olona tena manam-bola izany no fahasaramana tsy mahatakatra. Fa ohatr'inona izao ny vidiny miakatra angata amin'ny tsisy fiakara mihitsy le olona misy £7,000 hatramin'ny £2,000 ny akoho, £5,000 hatramin'ny £4,000 ny vidin'ny gisa ary £2,000 hatramin'ny £7,000 ny vorontsiloza amin'izao fotoana izao. Raha ny andrandra fidiram-bola tsara kokoa noho ny andavanandro ireto mpivarotra Azandramasina ireto dia diso fanantenana izy ireo tamin'ity fetin'ny Pasika ity. Tsy dia mandeha ny tsena tamin'ity Pasika ity fa efa mety tsy manam-bola le olona. Tsy ohatrany tamin'ny herintaona. Ohatrany tamin'ny herintaona izany tamin'ity efa mideglisy an'ilay crise dia tsy dia misy vola ny olona dia miady varotra be taloha ny olona rehefa mividy crevette tonga dia mandandra. Izao ny olona raha 60,000 ny crevette tenenao ataovy 50 ozy izy na ataovy 40 dia ianao nefa maka an'ilay izy 2005 isaky ny kilao ny alainao. Le problème natana Mazanga le hoe misy crevette misy pozina izay ny tena tsy dia nampandeha an'ilay izy mihitsy izany tamin'ity. Nefa ny anay eto garantie daholo ny anay misy statistika misy rehetrarehetra ny anay nge. 5 kilao zany namidinay androany namidinay androany zao 30 kilo dia 30 daholo zany ny rehetrarehetra reo. 30 kilo ça fait zany 90 zany total. Efa lany aloha zany presque lany zany izy zao zany sisa ireo ambony latabatra hitanareo reo zany sisa moa. Laza ihany koa fa tsy afa-po ny tsena tamin'ity fetin'ny Pasika ity ny mpivarotra voankazo. Tsena zao tsisy mihitsy. Tena tsisy tsena. Fa ahoana hoe anton'izay fa ampijery izao? Zavatra 5,000 dia 3,500. Azy dia 10,000. Tsena tany an'ity 5,000 dia an'ity 3,500. Le fety mety hoe tafalatsaka amin'ny fotoana tsy fandraisam-bola ve mety? Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra, ankoatra ny crise dia anisan'ny antony naharatsy ny tsena tamin'ity ny filatsahan'ny fetin'ny Pasika tena tenam-bolana ary maro